Mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izahay ry Tompo Rainay izay any an-danitra. Rehefa tonga tahaka an'izao ny sabotsy, tsy voatanisana eto ny nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, nandritra n'ity herinandro ity. Fa ny ombonanay kosa Tompo dia tao ny fitantanana, tao ny fiarovana, tao ny fombananao anay tsirairay avy. Koa dia misaotra indrindra amin'ireny rehetra ireny, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa mifarana tahaka izao ny herinandro ry havana dia fanaontsika ny mampiomana ny mpino fa hiangona miaraka amin'ny Tompo isika rahampitso. Ho antsika eto amin'ny FKMA, Fiangonana Kristianina Malagasy eto Abidjan dia alady mitandrina ny rahampitso. Alady izay hitondrana mambavaka ny mpitandrina amin'ny vady sy ny ankonany ary koa hanohanana azy. Koa dia Jesoa Kristy miaraka amin'ny fanahy masina ny tari-dalana antsika rehetra ry havana mba ahazoantsika miatrika an'izany samy feno fifaliana daholo, feno fahasambarana ao amin'i Jesoa Kristy. Iray amin'ny andinin-tsoratra masina nalahatry ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM ho vakiana rahampitso ny Jaona 3 dia ny 2020 ary no ndeha ho vakiako ry havana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany satria atao ao amin'Andriamanitra izany. Ry havana, tsy mbola hita tsara fa rahampitso moa izany no tena ahitantsika azy, fa dia efa resahako mialoha fotsiny hoe inona fa ny zava-dehibe fotsiny amin'ity hoe andinin-tsoratra masina Jaona 3:20 ity dia lehibe atao ao amin'Andriamanitra ny asany. N'inona ataontsika izany, n'inona ataontsika na ny asa aman-draharaha, indrindra moa fa ny fanompoana dia atao ao amin'Andriamanitra izany rehetra izany. Atao amin'ny mazava mba ho voninahitry ny Tompo ry havana. Koa dia mahery ao amin'ny Tompo amin'izany rehetra izany. Manomboka amin'ny 4 tolakandro ny fotoana, miavaka izy ity satria tsy afaka mivavaka any amin'ny selasy tsika na dia alahady voalohany aza atao maraina ny fotoana, fa dia lady tolakandro tsika no miara-mivavaka izany izao amin'ny 4 eny amin'ny plateau. Amin'ny alahady voalohany azy dia misy ny fiarahana mandray mifanasan'ny Tompo aorian'izany ry havako. Dia araka ny nambaran-teny am-piandohana andao re hiomana hatranintsika mba ho fahasoavana lehibe ho antsika tokoa ny tena sy ny rahan'i Jesoa Kristy raisintsika rehefa voky ny tenin'Andriamanitra isika. Etsy andanin'izany ary dia ingany mba ny fanahinao masina ny tari-dalana antsika amin'izay atao rehetra hoy izay teny am-piandohana teo, dia ny fahamasinana no ameno ny fo sy ny saina amam-panahy amin'izay atao rehetra. Amen. Hivavaka ary isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, apetraka eo am-pelatananao ny fotoana rehetra rahampitso. Ny manana anjara rehetra araka ny anarany avy dia ianao hanomana azy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hisy haim-panahy ny fotoana rehetra. Ary izay tsirairay avy izay ho avy, ny kely, ny lehibe, ny antitra, ny tanora, dia ianao koa ampiomana anay hatrany keo amin'ny alalan'ny fanahy masina ka dia ho tanteraka tokoa fa saina iray sy vava iray no iarahanay rehetra midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao any am-piangonana rahampitso. Ataonay izany tonom-bavaka izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.